taranja tsipikanety be tsara ny vokatra ho an'i Madagasikara teo amin'ny faninanana iraisam-pirenena ny Masters de France izay norombahantsika malagasy izany tamin'ny alalan'ny ekipa malagasy 17 Noenina ny nivoahantsika nandresika ny batantsika ny larana voalohany tao anatin'ity faninanana ity. Norombahan'i Madagasikara ny Masters de France 7-4 eo amin'ny taranja tsipikanety be tamin'ny alalan'ny lahatra totonona Fiarijim rehefa nandresiny ekipa frantsay izay nisy any ekipany Sario Sario Christophe zany sy Sébastien Rousseau ary Romain Fourny, Jérémy Darodef. Tamin'ny samazava 17 Noenina no nivoahan'ny malagasy mpandresy tamin'ity lalao famaranana ho an'ny final four ity. Samy nahazo 5,702 euro avy tsirairay avy izy efatra mirala na 9 tapitrisa ariary mahery izany nandritra ity faninanana ity ny ampy amboara moa izy izany. 3 volana no naharetan'ity faninanana ity izay nisy dingana 8 ka ireo ekipa efatra manana isa betsaka indrindra no niatrika any final four izay lasantsika malagasy. Raha telo manahoana le izy satria raha malala fa ny antsika ny mpilalao dia efa manana an'le talente ary efa manana an'le fahaizana sy traikefa entina miatrika ny lalao toy ireny fa ny nahasamy hafa nyty tamin'ireo sasany angambany dia zao hoe teo amin'ny lafiny fanomanana ireo ekipa ireo zany dia nanomboka tamin'ny fotoana nakalifie azy mandra-piainga makany Frantsa dia tsy mijanona mihitsy ny fanomanana nampanaovina n'izy ireo. Ny fanomanana teo ihany fa ny zava-dehibe anankiray koa ngambany dia ny hoe fanarahan'ireo mpilalao ny toromarika izay amena azy. Io angambany no tombony anankiray nananan'io ekipa io raha lahatra amin'ny ekipa malagasy rehetrarehetra mivoaka tany ivelany hatramin'izay izy dia ny hoe fakatoavan'le mpilalao ny torohevitra izay nomena azy, fakatoavan'ireo mpilalao ny fanomanana izay nasiana nataony. Miteny aminao zao fa salamin'iny omaly iny 3 andro alohany iny nanomboka ny talata larobia lakamisy latsinainy talata larobia dia nisy entraînement spécifique nampanaovina ny zareo dia nanao daholo izy ary samy natratra an'le niveau nandrasana tamin'ny daholo izy rehetra nazava ho azy omaly nandeha ho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra na nisy raha defa iasa passagera fotsiny nisy fa tsy nisy hoe passage vidangeza be neto hoe nampidi-dozatsika na hoe natamidondoza an'le ekipa. Zay angambany zany ny tena hoe zava-dehibe anankiray le hoe firaisan-kina nisy teo amin'le mpilalao sy teo amin'le mpitantana sy mpitondra an'le fanomanana. Zay angambany hoe zavatra nasamy hafa azy. Ekipa 8 no nandray anjara tamin'ny Masters ka 9 dia ekipa frantsay avokoa izay ahitana ireo mpilalao sangany indrindra any Frantsa. Ekipa 2 kosa no firenena ivelany dia i Madagasikara sy ilay tanàna sy na firenena nandalovan'ny faninanana. No ny dingana vitan'ny Madagasikara tamin'ny taona 2012 moa no nahavoafidy antsika nahazona fanasana tamin'ity faninanana ity.